Fandresaka amin'izay fampiavana-pirenena izay ihany isika dia nanamafy hatrany Andriamatoa Tantara Vonson filohan'ny fikambanana pro-tandrazana fa tokony hatomboka ny fihaonana ireo soa makany amin'ny fampiavana-pirenena tsara indrindra hoy ny tenany dia eto amin'ny firenena ihany sy no anatanterahana izany dia alefa amin'ny aina aman-jery sy mba tsy hatompotrano miono ny vahoaka malagasy toy izao ny fanazavany. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao zany a dia hita hoe efa nandramana daholo ny rehetra nandramana daholo ny alaveny amin'ileo intsy a dia nakany amin'ny Falda dia nakany Maputo a dia avy eo nakany Addis Abeba dia tonga eto Tandrazana ihany ny varany. Maninona kay maninona kay zay zany fanontaniana mipetraka zany tsy mila valiny fa any amin'ny tsirairay zany hoe mbola tsy nandramantsika mihitsy ilay hoe andao atao eto Tandrazana dia alefa en direct amin'ny radio sy ny télé a ilay fampiavanana ny antsoiko azy dia ataoko hoe fihaonana fitombohan'ny fampiavanana ny fihaonana rehefa ohatra ka tsy misy sakoroka ka mihaona reo mpihaonana dia efa fitombohan'ny fihavanana zany ao anatin'ny fifanajana samy mandritra daholo tsika amin'izao fotoana izao azafady amin'ilay teny hoe mandritra daholo ny rehetra hoe aloha zay nanao an'ilay fampihavanana tsara tena tsara dia atambaro am'izay ary le hery dia tena atovy dia teny zavatra anankiray hoe ny tena tokony ho izy zany dia tokony ho eto daholo ny rehetra tokony ho eto daholo eto Tandrazana ny rehetra any hatrany amin'ny ny exilé zany ireo sestany a na olobe izy na olo kely a dia mody raha te ody izy fa izay a no tena fototra ahafahantsika miainga amin'ilay hoe fampihavanana.